fanampom-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Midera Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray be voninahitra tsara sy masina indrindra zay an-danitra. Amin'izao ora manokana izao zay efa hifanaovanay andrenesana amin'ny teninao, dia manasa indrindra zay tompo raha sitrakao ny anatrehanao any amin'ny fitoerana rehetra, amin'ny fotoana zay andrenesana n'izao afatra izao dia hisy fiainana voakasika manokana, hisy ketraka nampaherezina manokana. Misy olona kivy izay mitraka indray, misy olona zay efa mamoy fo Jehova. Ko ankehitriny raha mandre an'izany afatra izany dia aoka hiverina indray ny fanantenana, dia manatreha amin'ny fotoana rehetra, ary ny tenanay izay hitondra ny afatra dia ny fanahy no ampiteny, fa amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanampom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanombohantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
miaraka andray ny baibolintsika isika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa 4:12 ny 10:20 ka hatramin'ny 12. Josoa 4:12 ny 10:20 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny indro efa namelona Jehovah arak'izay nolazainy hatramin'ny 570 taona lasa izay dia hatramin'ny ilazany Jehovah izany teny izany tamin'ny Mosesy no makaty raha mbola nandehandeha tany anefitra ny Israely. Ary ankehitriny indro efa 570 taona aho izao nefa mbola matanjaka ihany aho izao tahaka ny tamin'ny andro nandraha Mosesy tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Ary ankehitriny mehoary teny moitriry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe manta angamba omba Jehovah dia aroka azy aho arak'izay nolazain'i Jehovah. Hotahinany izany teny izany. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity iraira ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ry rahalasana bavy malala satria afaka mbola mianatra ny teniny miaino ny teniny ankahalalahana ary tiako mihitsy ny saotra manokana ny mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny toroteny fanompom-pivavahana noho ny antony maro samihafa. Ary noko fa amin'ny fotoana mety indrindra nefa dia andeha ho any am-piangonana mihitsy ianao handray ny hafatra satria any zany misy ny tavan'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra raha teo ka dia na izany na tsy izany mahafantatra ny situation ny toerana misy ianao Andriamanitra ka dia miaraka eto izany isika mandry an'izao hafatra izao. Tsy mahatiantoka ianao tsy very maina ary tsy latsa-danja ny hafatra izay omenanao eto fa raha zao ihany koa ianao vao manokatra sy mandray ny onjam-peo dia tsarovy fa mamakivaky ny bokin'ny Josoa ray manontolo isika dia averiko hatrany hoe ny antony fidianana ny bokin'ny Josoa
de satria io mihitsy no lalana makany amin'ilay tanàna vaovao, lay kanana vaovao, lay tanina mpanantenaina ny marimarina kokoa, dia ny bokin'ny Josoa zany lay tena hoe eny amin'ilay transition azay makany. Ka zay no mahatonga antsika hoe nitarihan'ny fanahy iresaka manontolo any bokin'ny Josoa zany. Efa Josoa toko 420 isika zany zao raha lasana bavy malala zay mandrehany zao afatra manokana izao alohan'ny anokafantsika ny ten'Andriamanitra dia manasanao mba hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Vavaka isika. Fanahy masina mahery amin'izao fotoana sy ora izao dia tiako mihitsy ianao mba hikasika fon'olona, mba hikasika fisainan'olona, ary ny lesona zay azona eto dia tsy gobonina fotsiny fa tena ampiarina mihitsy, tsy mpiaino manadino izahay fa tena mpiaino mahatoky ary mandray izany afatra manokana avy amin'ny fanahy masina izany. Ampiasao ty mpanomponao ity araka izay efa itiavanao azy rahateo mba hitondra afatra ary ny voambolana rehetra dia mba ho avy aminao avokoa izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Josoa toko 420 ia teo no diniantsika amin'ity anio ity. Ny Josoa toko 420 zany dia toko voalohany andininy toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny 420 fa ovakitsika tsikelikely le izy mba azahoantsika tsara zany ny hevitra zay raketiny zany tenin'Andriamanitra izany. Dia izao ny voalaza ny Josoa toko 420. Tiako ny milaza manokana hoe ny lohateniny izao afatra izao dia ilay meoary tendrombohatra ry, meoary tendrombohatra iry. Dia efa azonao sary an-tsaina sady zany hoe manahoana ny fangatana tokony ataonao, manahoana ny abeny zavatra zay mbola eo anoloanao araka ny resantsika tamin'ny farany hoe tsy mbola tapitra koa fa mbola betsaka foana ny aconquérir, mbola betsaka foana ny toerana tokony ho azo, dia efa mifaly sahadiny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra isika na izany na tsy zany. Ka eto zany dia zao le hoe meoary tendrombohatra iry. Vakitsika ny Josoa toko 420 satria io zany raha ohatra ka mialoana makitsika azy raha resahana dia hoe misy ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra efa ela be fonimbola vita ny fisafonany tany dia omeko anareo io toerana io Josoa sy Kaleba rery tadidio tsara fa izy roalahy rery tsy nanaraka mibesiny maro. Dia hoy isika tamin'izay fotoana zay hoe tsy izay tenenin'ny olona akory, tsy izay ambarany retsy le anakifolo rery satria 12 ny rana. Dia Josoa sy Kaleba rery ny teny hoe ho azontsika tokoa fa andeha isika hiakatra, fa rery zany le natahotra be dia nijanona daholo. Eritrereto hoe efa any amin'ny firitaona lasany ny sin'izany teny fikasana zany ary dia ohatrany hoe efa adin'ny olona rehetrarehetra le izy. Dia amin'ity maraina ity zany dia tiako mihitsy na amin'izao fotoana andrenesanao na hariva na amin'ny folakandro andrenesanao an'izao afatra izao dia izao hoe na dia mbola tsy naso satria Kaleba mihitsy ilay miteny an'ilay teny eto ary tantara momba ny Kaleba manokana ny tena tiana asongadiny eto zany. Josoa moa zany dia efa hitantsika izy mpitarika io fa tao aorianan'izay zany dia eto indray Kaleba vao tena misongadina eto amin'ity andia toko 420 ity. Tsy midika akory zany hoe adino Kaleba, ny hoe somary miemotra na somary taraiky amin'ny zavatra rehetra dia tsy midika hoe natao tsinitsiny ianao, nataon'Andriamanitra tsinitsiny ianao na tena hoe lavina mihitsy, tsy izay fa misy hoe miandry ary rehefa miteny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy anatanteraka an'izany ary tsy misy afaka mihitsy ny anakana an'izany teny fikasan'Andriamanitra zany fa mbola mety miandry, mety antonany maro mihitsy no isian'izany zavatra izany. Ary eto zany dia Kaleba ilay miaramila zay efa antitra tadidio fa eto zany Kaleba be dia efa mananika ny 520 taonany 85 ans zany, efa tena hoe efa lehibe zany. Fa izao hoe na dia fotsy volo sy antitra azy izy dia mbola manana an'izay hafanampo ao anaty zay ary zay nahatonga azy ny teny tamin'ny Josoa eto hoe meoary tendrombohatra ry. Tiako be zany teny Kaleba zany hoe meoary tendrombohatra ry. Ny Josoa toko 420 izay ateo andininy 9 ka hatramin'ny 10 dia izao ny vaky ny teny.
dia nakany amin'ny Josoa tany Gilgala ny taranak' Joda, ary Kaleba zanak' Jefone Kenizita nanao taminy hoe fantatrao ny teny izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy lehilahy n'Andriamanitra, ny amiko sy anao tany Kadesy Barnea. 4 taona no andro ny ainako, fony ao ny raha Mosesy mpanompon'i Jehovah niala tany Kadesy Barnea isafin'ny tany, dia niverina nitondra ny teny taminy arak'izay tao am-poko. Kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fony olona, fa za kosa dia natanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitrao. Dia nianiana tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay nodiavin'ny tongotrao dia olovanao sy ny taranakao tokoa mandrakizay, satria tanteraka amin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Zay zany lay teny izay ambara eto. Inona ny teboka voalohany tiako ampita eto dia hoe tena manana mémoire ty rahalahy Kaleba ty manana mémoire Zokobe Kaleba eto. Mbola 40 taona ozy izy le nirana zareo, zao nefa izy efa 520 taona, 520 taona ty aoriana zany, dia mbola tsaron'ny Kaleba zany tsy nivadika amin'ny teny fikasana. Zay ozy izy le nampanantena Mosesy ozy izy no niteny an'izay tamintsika raha tadidinao tsara. Tsy manadino mihitsy zany Kaleba ny zavatra nambaran'Andriamanitra, tadidiny ny teny natao tany anefitra, tadidiny ny teny fikasana izay nomeny na dia tao anatin'ny fangirifirina sy ny fanaitaina hoe miatra manaina mihitsy ny zavatra tamin'izany, dia didiny foana zany rehetrarehetra zany hoe nanao koa ny nandavany retsy olona sasany rety ny rahalahiko izy dia napaketraka ny fony olona, fa za dia nanaraka hatramin'ny farany mihitsy. Rahalahy sy anabavy malala, aoka tsy hiala ao anatinao fitadidina ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra. Misy 500 ny ao amin'ny teny fikasana lehibe ao anatin'ny soratra masina, ka noho izany makanesy ianao eo aminy, makanesy ao amin'ny baiboly mba hitanao an'izany. Ary zay no hoe na dia mihetsika aza zao tontolo zao miala ny namanao, miala ny vadinao, miala ny zanakao, tsy mirarahanao tsony ny toeram-piasanao, misy favalo izay mitsangana eny dia tadidio mandrakariva hoe tsy miala aminao ny teny fikasan'Andriamanitra. Ry hava malala, zava-dehibe loatra ny fifikirana amin'izany teny fikasan'Andriamanitra, tahaka ny fifikiran'ny Kaleba izay voalazantsika eto. Ary ny zavatra faharoa dia ny hoe Kaleba zany dia olona tena manana an'izany hoe endurance, mandritra ny fiainany rehetra tany anaty efitra rehetra tany. Raha jerentsika zany hoe efa 520 taona izy niatrika an'ireo ady isan-karazany, fa ny endurance atao anatin'ny Kaleba zany faharetana, ny fikirizana, ny fiaretana dia tena matanjaka be zany, na dia tsy tena hoe voalaza matetika azy izy hoe teo en position amin'ny maha leader azy tahaka ny Josoa, dia zao hoe nanana zany courage lehibe zany, nanana an'izany endurance izany i Kaleba. Araka ny voalazako teo zany ny zavatra fahatelo ihany koa momba ny ity Kaleba ity dia le hoe nanana an'izay le hoe courage, tsy niala mihitsy zany, nanana rispo tanteraka i Kaleba eo amin'ny 220 sy ny 20. Josoa toko fa 420 zany dia ny 120 sy ny 20 dia zao ny voalaza eto. Ndenge vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany, satria tena zava-dehibe loatra ny ahafantarantsika nireo atsipiriany momba nyty tantaran'ny Kaleba ity, na dia tsy voaresaka tsara aza ozy izy eo amin'ny 120, nefa mbola matanjaka ihany zao tahaka ny tamin'ny andro nanirahan'i Mosesy, tahaka ny tanjako tamin'izany ihany, mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Dia 120 ankehitriny omeo ary tendrombohitra iry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany, fa efa renao tamin'izany andro izany, fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe ny manda, angamba omba Jehovah dia aharoaka azy aho araka izay nolazain'i Jehovah. Tiako be le hoe efa 520 taona Kaleba, fa dia hoe mbola tamin'ny ohatran'le tanjany tamin'izany ihany. Ianao rehefa miaraka amin'ny Jehovah ianao dia tadidio foana
foana hoe mbola tahaka le tanjakao tamin'izany ihany ny tanjakao ankehitriny raha lasana bavy malala manana an'izay rispo zay foana ianao zay zavatra teneninao amin'ny tenanao ianao zany raha vao miteny antitra mahantra tsy manambola zao sisy raha vao zay zany ny terme mivoaka eo am'vavanao to de manaraka ho azy am'izay satria mitsodrano ny tenanao amin'ny alalan'izay zany ianao na hoe manozona ny tenanao ny am'izay moa zany fa ianao mila mitsodrano ny tenanao tahaka ny Kaleba tiako be ihany koa zay le hoe mitsofo rano ny tenanao ianao mahay mitsodrano olona mahay mirary soa olona mahay miteny zavatra tsara olona fa tsy mahay miteny zavatra tsara ny aminao 5-20 taona efa mbola miteny hoe za mbola jeune za mbola mijoro mbola matanjaka fa aza tonga de efa antitra ngatsy anao sport efa antitra ngatsy azakaza de zao malemy zao de ny zavatra ratsy rehetra de teneninao amin'ny tenanao daholo ry ava malala manomboka zao tsofo rano ny tenanao manaova Kaleba aoka ho tonga ao anatinao zany toetsain'ny Kaleba zany hoe ta 5-20 taona fa mbola ato amiko ihany ny heriky ny tanjako rehetra le tamin'iny 40 ans lasa zay mbola zay ihany zao tanjako zao tiako be zany lesona avy amin'ny bokin'ny Kaleba izany ary ao anatin'io ihany koa izy de miteny hoe meoary tendrombohitra ry tsy zavatra tsotsotro moyen zany le nangatany Kaleba hoe ameoay tsy lemakitsy meoay etsy amin'itsy tany lemaka amin'ny renam-pangady moa zany zavatra tsotsotro tsika zany zao raha asena mifidy ohatr'izay ihany koa zany ny Lota rehefa naseny Abrahama mifidy aiza no alehanao to de nifidy any amin'ny lemaka sy le maitso tsara pâturage tsara be mihitsy makany amin'iny faritra misy azy iny zany makany amin'ny Sodoma sy Gomora iny de zay zany le mifidy tany malemy amin'ny renam-pangady de tsika ihany koa zany mifidy zavatra tsotsotra maivamaivana zay mampahalezy marina aloha fe tsy tokony difficile eo amin'ny fiainana fa amin'ny zava-panahy zany de mila miakatra ambony mihitsy ianao mila manana an'izay hoe angatao mihitsy ny tendrombohitra angatao zavatra lehibe no angatanao amin'Andriamanitra ny zavatra sarotra kokoa de angatahana amin'Andriamanitra zany fa raha izao zany tsika eo amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy de tena misy ezaka atao enao zany eo amin'ny fiainana ara-panahy de le makany am-piangonana fotsiny de mipetraka eo ambony W de mihira de zay ny tena zava-dehibe aminao miakara tendrombohitra rahalahy miakara tendrombohitra manaova chorale ianao fa tsy hoe mihira fotsiny eo amin'ny fiangonana miakara tendrombohitra manaova mihitsy midira mihitsy amin'ny resaka leadership ao anatin'ny fiangonana sy ao anatin'ny fotoam-pivavahana miakara tendrombohitra manaova alim-bavaka fa aza mijanona fotsiny amin'izao miakara tendrombohitra mandehana amin'ny fadianina miakara tendrombohitra menara misimisy kokoa ny tenin'Andriamanitra zany no te miakatra tendrombohitra fa tsy mijanona fotsiny amin'le fantatry ny olona rehetra rehefa makany am-piangonana ty de efa okay reto izy de misy an'ireto hoe ny Hebrona zay tena olona ngeza be ao anatin'io miaraka amin'ny tanàna ngeza be fa Kaleba zany dia tanàna manda ny mafy ny ady mety hoatrehana fa izy tena ny temy za mbola afaka manao an'izany ary tsy misy mihitsy ny finoana hoe za de retirety alao any jeune am'izay io alao nefa zay efa ely zay efa antitra zay efa navita be tamin'io ny zavatra ara-panahy tompoko lasy tompoko vavy de tsy misy hoe ianao antitra sy tanora zany fa rehefa mbola mahavita de alefa foana eo amin'ny zavatra ara-panahy rehefa mbola misy ilan'ny tompo anao aza mampifilafila n'Andriamanitra fa izy no tompony aina izy no manome anao ny fahasalamana sy ny hery rehetra fa namanatanteraka zay ka aza maka retirety mihitsy ianao zany tahaka ny Kaleba efa tena mihoatra raha 60 ans zany ny olona retirety na arakaraka ny firenena na ny toerana misy Kaleba efa 85 fa ny hoe anoarany lavitra be zany fa mbola miteny izy hoe non mbola tena afaka mananika tendrombohitra meo io tendrombohitra io avo zany ny tompo zany rehefa mangataka zavatra amintsika de zao hoe mangataka de ianao koa rehefa mangataka zavatra amin'ny tompo de mila zavatra avo lenta zany tsy takatry ny olona tsy ara-panahy izany hoe aiza moa ny avony zany tendrombohitra izay angatahana zany fa itsika zatra mangataka zavatra ety ambany ety amin'ny lemaka ety zany ka eo zany no hoe mila manana an'izany courage tao anatin'ny Kaleba izany. Eto ihany koa zany Kaleba dia
manana an'ilay atao hoe ny lovany zany lova tsara indrindra ary de Josoa moa zany de tena nanome azy ny fitahim-panasy ny fitahim-pahasoavana rehetrarehetra de hoe io ary fa de omenanao andenge vakitsika eo amin'ny Josoa 7:13-15 de nitsodroana azy Josoa ka nanao tamin'ny Hebrona nanome an'ny Hebrona olovan'ny Kaleba zanaky Jefone izany nahatongavany Hebrona olovan'ny Kaleba zanaky Jefone Kenizita mandraka androany satria tanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy ary ny tanànan'ny Arba no anaran'ny Hebrona taloha ilay lehilahy vaventy tamin'ny anakita zany Arba izany de nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony jere tsara zany famalina ny zavatra tsara zay nataon'ny olona tadidin'ny Josoa ihany koa moa zany hoe niara-niady isika niaraka tany amin'ny fisafona tany niara-nivezivezy tany anefitra zany ny tena atao hoe namana zany raha lasy anabavy malala namana zany matetika de zao hoe rehefa tafita hoe Josoa moa zany zao le ataontsika hoe lasa leader fa misy lesona tsara avy amin'ny Josoa hoe rehefa tafita ianao de jereo foana le ny namana jerena foana reny olona zay mifanakaiky taminao reny niara-niady taminao tamin'ny zavatra rehetra be de be zany ny olona zay mitsipadola akanitana ary misy be de be ihany koa ny azahoany tombony sy soa aminao fotsiny ny namanany aminao de rehefa tsy misy tsony eo aminao dia tsy fantany tsony anao rehefa aveo izy indray aza no mitakla mivalahana anao izy indray no mibloke anao izy indray manisy ny barrage sy ny barrière rehetra eo aminao mba hahatonga anao kivy sy ho ketraka ary hahatonga anao lasa misy be de be mpinamana akaiky be de be reo olona zay efa niaraka teo aloha tena hoe raha nisy ny olona mpinamana de reto olona reto fa noho ny hoe rehefa mba misy zavatra lasa ria dia mivadika zany le izy rehefa aveo tsy mifampiraharaha tsony tsy toe-tsaina zany fa eto de tena meny mihitsy ny antsona hoe valisoa dia nitahazo izy Josoa ka nanome azy ny valisoa tsara indrindra araka n'izay fanampanantenana zany riava malala aoka mba tena hanana zany toetra ny Josoa zany isika ary ny teny fikasana ihany koa moa zany de tsy misy hoe expiré zany na hoe de efa tsy mandaitra tsony io fa amin'ny taranaka rehetra amin'ny fotoana rehetra ary natoko tamin'izany i Josoa ka nanome azy an'io. Riava malala tiako be zany teny zany hoe io anao hito fa mena tsodrano ianao maiza ihany koa mitsodrano ny hafa maiza miteny zavatra tsara momba ny hafa maiza manome teny fikasana tazomy ny zavatra zay nampanantenana mandrakariva zany ho an'ireo rahalasy anabavy araka ny teny izay hitantsika nataon'ny Josoa teto zany ka dia ny tompony no ametraka an'izany fanambarana zany ao anatsika ao ka raha fitinina zany de ilay hoe Kaleba de tena hoe mahatsiaro an'ireo zavatra rehetra tamin'ny lasa izy ary nahatoko mihitsy izy teo amin'ny fiarahana tamin'ny Mosesy tany amin'ny 520 taona lasa tany vezivezy teny anefitra tany efa 520 taona izy zao de zao hoe mbola io ihany Kaleba mbola tsy nivadika Kaleba ary nanana an'izay ataontsika hoe endurance zay izy eny amin'ny toerana rehetra nanana ny faharetana tadidio fa zay maharitra hatramin'ny farany riava no vonjena zay no andovan'ny tany Kanana de zay maharitra hatramin'ny farany tahaka ny Kaleba tsy hoe nivadika rehefa taty aoriana tsy hoe be felonana satria hoe fa maninona moa zay sy Josoa no niaraka ny safotany sady nanome an'ilay tatitra tsara ho an'i Mosesy fa maninona ny Josoa lasa pitarika de zany efa tsy pitarika za tsy vidiny Josoa oatra zao satria tsy de enoenontsona Kaleba tao anatin'izay fotoana zay fa mitselika tsy ndraindray eny ny anarany fa Kaleba tsy nanangana mihitsy hoe ndao itsika hanangana ekipa aloha anohatra n'ity Josoa ty fa za koa ne tokony ho pitarika zany tokony ho lehibe an'io zany tokony ohatran'izao de miady de manao zay fomba rehetra amelezana an'ilay olona zay manao zavatra tsara sy mitarika ho amin'ny io asan'Andriamanitra io ka de zay zany no hoe tadidio tsara fa ianao de zanak'Andriamanitra
Andriamanitra ianao manana toetra ny Kaleba, manana endurance ianao a, manaiky foana Kaleba zany a, na de tsy nahazo position ngeza be azy rehefa taty aorina izy zany vao io tonga amin'ny resaka amin'ny Joshua io a, hoe omeo ahy io tendrombohitra io araka ny teny fikasana, nampatsiahy fotsiny izy tamin'izay fotoana izay. Joshua tadidinao ve le ohatran'izao, nanana courage mihitsy izy niteny an'izay a, nanana courage izy nangataka zavatra goavana tendrombohitra, satria fatany hoe Andriamanitra goavana ny Andriamanitra ivavahana, lehibe ihany koa ny zavatra tokony angatahana, de nanana an'izay courage zay zany Joshua. Ary de zao hoe azony Joshua, azony Kaleba azafady a, ilay toerana zay no nangatahany taminy zany Hebrona no omeny Joshua, mena valipiti a, omena ny tsarony Joshua reo zavatra rehetra, dia natolony any Kaleba zany zavatra zany, zany hoe manisy sony namana mandrakariva, tsy manary ny olona zay niarany ady, niarany aritra, niaraka taminao hatramin'izay ary mahafantatra zany hoe teny fikasana de tsy miova mandrakizay fa zavatra zay mitoetra mandrakariva ny rehetrarehetra izany reny. Ka dia samy mahery raha lasy anabavy malala, mety ao anatin'ny fotoana zay mbola miandry ianao ankehitriny, ao anatin'ny fotoana zay ataontsika hoe miatrika zavatra goavana ianao ankehitriny, mety efa tadokivy ianao tadidy io, fa eo foana Andriamanitra ary vonona ny anome anao ny courage rehetra zay ilaina, vonona ny anome anao ny tsara rehetra araka an'izay voambara izay. Ny tompony no ametraka an'izany teny zany ao am-potsika tsirairay avy, ary mino fa ndray décision anao manomboka izao hoe tena mila miova isika eo amin'ny fanarahana ny Kristy sy ny fanaovana an'izany asan'Andriamanitra izany. Mba ireza indrindra raha lasy anabavy malala, hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra, anao ny dera sy ny voninahitra, misaotra noho ny lesona avy amin'ny Joshua toko 420, misaotra noho ny lesona avy amin'ny Kaleba, fa na dia efa antitra azy izy dia nanana courage, nanana foana zany faniriana zavatra goavana izany, ary natolotra azy izany, nomena azy izany, ka dia anao ny voninahitra ao ka mba hianatra amin'ny alalan'izany izahay. Aza velanao hiala amin'ny fanarahananao ary anana an'izany endurance izany foana, na mamaky hevitra na dia tsy hita loatra aza izahay eny amin'ny sehatra rehetra eny, dia aoka mba ho tahaka ny Kaleba, manana foana n'izany courage, afaka mangataka zavatra lehibe, afaka mitsodrano ny tenanay hoe mbola matanjaka, mbola tanora ary mbola mitovy ny hery, satria ianao dia milaza fa izay miandry an'i Jehova dia helatra ny akarany, miverina indray ny heriny tahakany amin'ny fony mahery. Ry Tompo Andriamanitra io, apetrao anatin'ny mpiaino tsirairay avy izany ary tany onjam-peo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika, satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avy izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompiavavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio, dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope Radio.
sabata feno fahasambarana ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika aneo ity. azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana